Anao video vetivetika fotsiny satria ohatrany somary taitra azy gaga hoe nosamborona hono ny lehiben'ny syndicat ny JIRAMA dia no ampangaina hoe manotoana ny filaminam-bahoaka sy acte d'accusation maromaro moa no napetraka tao. Fa inona marina moa fototry ny fangatahandreo mpiasan'ny JIRAMA reo izay ezahana lotona amin'izao ny analana an'ilay vazaha be izay mitondra ny JIRAMA napetraka graduelina anie ny angatahan'ny JIRAMA esory vazaha be ozy izy satria tsisy lanana io fandrembirebena saim-bahoaka fotsiny nametrahana an'io teo dia tsy sahan'reto fitondrany reto satria anjaranareo manao ankajy ray ampiana ray mira roa izay ihany. Dia toy izany koa le hoe tsy faneken'ny mpiasan'ny JIRAMA ny hanovana ny satany JIRAMA satria efa kononkonon'ny rajoelina izany tamin'ny fotoan'androny ho privatisena ny vazaha ny JIRAMA mba ho lasa ny vazaha sy ny karana moa zany efa miandry tataka fotsiny eo ambany ao hoe rehefa azony io dia tonga dia efa azo tanteraka ny Madagasikara ny ANDB-ny gasy mihitsy ny eo ampelantanana zany ny zava-misy ao. Dia raha mitaky an'izany moa mpiasan'ny JIRAMA dia aratsiny fa nanina izy tamin'ny andron-drajelona ny te-hafana rehefa nanao an'izany fa zao izy omboy satria mikitikitiky ny tombotsoan'reto mpitondra mafia reto. Ny zavatra tiako tenenina aminareo dia zao hoe teo ihany no miverina foriporonina daholo zao cinéma rehetrarehetra zao coup d'état mampimeza koa misy olona mikasa hanonga-panjakana dia mizesta mihitsy moa le razokiny hoe za miasa fa raha sa ianao rangaha dia voay sary'le olona dia tapehany ny masony tsy olona zany tako mifanao ny gendarme tapehany ny masony dia hitan'ny olona ireo le vazaha fa za mody hoe mampidera 10 milliards zany hoe tsisy dikany amin'ny fitondrana eo mody mampiseho azy eo hoe ny azony efa 500-600 milliards ndarena izay 10 milliards any fa za rebirebena ny saim-bahoaka. Dia eo koa le hoe na miverina kely amin'le JIRAMA namboarina ny gropy anaky telo satria ray ihany ny asa tao fa nga le gropy anaky telo nga hono mandeha amin'ny rano mandeha amin'ny gazoil ny karana anie io zay tiany ny karana ihany io tiany ampiakarina ny vidin'ny jiro sy rano fehezany kely fotsiny aloha ny gazoil dia efa mamay ny gazy kely akoatry ny etra trano sy ny etra rehetrarehetra efa miakatra mbola hiakatra ny JIRAMA zay aloha dia efa tadidio. Fa ny zavatra ray amaranako an'ity resaka ity dia zao fatary ireo olona fa io délestage io amin'ny 2027 io vao vita ny fifanarahana amin'ny karana amin'io satria vola be nalain-drajoelina tamin'ny 2018 nentina nirotsaka tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika tany amin'ny karana nentim-boan'io zany hoe mandohan'io troso io matrany amin'ny 2027 zany ny fanjakana malagasy. Dia inona ny troso andoavana azy amenan'ny karana daholo ny sehatra rehetrarehetra ara-ekônomika ao Madagasikara ny fimpidona tany araka le teniko tamin'ny video teo hoe tsy mbola nahita ianao ka karana ny torina karana ny toriana karesy fa io fitsarana lazainareo fa tonga avan'ny bulldozer io tsisy ninona vitan'io zany eo tsy samanentsika eo na karana ray ary maka volany amin'ny karana raha mety mbola ataony fa amin'ny 2027 io vao vita ny fifanarahana amin'io satria trosa vola be ny nalaina tamin'izany fotoana izany tsy adalany ireo karan'ireo tsy adala ireo ray saboly ireo enjana be fa dia voafatotra aloha zao Madagasikara fa tsy samy teny an'izany ny mpitondra fa fandrembirebena saina aizany amalino aide hoe voavidy vola nilio voavidy vola hoana rangaha ty nitoloman'ny olona namonona tena mba tsisy ny délestage sy mba ampivoatra farafaratsiny le toe-draharaha fa zao vao mainka hono tena miaritra adiny firy le jiro sy rano tapaka dia ny olona kendrina sy dontoko moa dia ka voaray volana ray volana moana matonaka fitondrana ho a dia manana solution zany fa ny vahoaka tsy hoe miandrasa kely ndray aloha 5 volana fa zany ve ny fomba fisainana dia androso mahazo tezitra zay tezitra fa tsisy an'izany rangaha le vahoaka efa reraka dia mbola vozanona satria mandefitra kely aloha
Fa reo olona mitondra anareo reo nga mandefitra araky ny teny hoe karaman'ireo nga ny eny, ny fahefan'ireo nga ny eny, fa tsy nataon'ny teo aloha ihany ny averiny ary mbola manara-penitra noho ny teo aloha ara ny fangalarana amin'izao. Fa le vahoaka zany dia mila miaritra kely aloha satria vo izy kosa ara zao aza mba dontro nareo olona. Za le olona mahasamy teny anandro reny tena zay nareo ny tena donto normal ntsika raha zao ny efarahantsika. Raha ohatra nareo daholo vahoaka malagasy tsy androso mandrakizay io. So fa efa manomboka mihiratra amin'ny malagasy, manomboka misaina amin'ny malagasy, ary manomboka mahasamy teny. Taoriana n'iny tenenako resaka karana iny be dia be ny vidéo amin'izao, be dia be ny olona mahasamy joro ho an'ny lisan'izay mpandraraha injehan'ny karana, medivan'ny karana. Za eto afaka hiaro an'ny lisany. Za tsy mampanantena bombona ohatrany ena fa ny amin'ny fitenenana ny any zava-dehibe. Avoay aty amiko aty ameo anany renseignement itenenako gazety fa tsy olan'izany.